Aleluia, tsara ny Andriamantsika, tena tsara loatra izy sady mpanao tsara. Tonga soa ao anaty izao fotoam-bavaka izao tsika senao manona fiadanan Jesosy Kristy ao amintsika rehetra hatrany tompoko ary miarabantsika mbola velonaina soma tsara. Isaorantsika lehibe Andriamanitra averintsika aminazy voninahitra raha mbola omeny tombontsoa lehibe tsika senao eto androany afaka mihaona aminazy afaka manompo anazy afaka manatona anazy dia isaorantsika lehibe Andriamanitra azy rery ny voninahitra. Isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompona dia makasitraka indrindra tompo. Tsika senao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrahana hatrany manasa antsika tompoko hatratramin'ny farany ary manasa antsika ihany koa anao partage maximum amin'ny fotoam-bavaka antsika mba maro ny olona hovonjena amin'ny alalan'ny partage izay ataontsika senao eto. Manaova réaction, manaova commentaire amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra hatrany. Amen. Na tsara ny Andriamanitsika. Mino fa raha tafiditra ao anaty izao fotoam-bavaka izao tsika senao tsy kisendrasendra zany fa misy zavatra lehibe no man'Andriamanitra ho antsika senao ao anaty izao fotoam-bavaka izao. Izy le Andriamanitra mpanatanteraka ny zavatra rehetra, izy le Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay izy le Andriamanitra tia antsika senao. Atombokontsika mivavaka amin'ny fotoana fisaorantsika n'Andriamanitra ary angataka amin'ny fanahy masintsika tena hiasa satria tsika tsy mahefa ninina eto raha tsy eto fitarian'ny fanahy masina, raha tsy eto fanahy masina dia tena tsy mahefintsika ka angatantsika amin'ny fanahy masina hiasa eto ary fona antsika satria tsy tanterakintsika. Ozy ny ten'Andriamanitra na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotantsika dia ofitsiny tahaka ny ora-panala zany dia mino fa eto izany Andriamanitra izay mbola vonona amindra fo amintsika senao zany ary anapaka mety blocage sy sakana ihany koa tsika izay mampatonga antsika tsy mifantoka, mampatonga antsika tsy handray ny anjara izay voatendry ho antsika senao any ao anaty izao fotoana izao. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hivavantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamy fahenina amby efapolo amby zato andiny voalohany sy faharoa vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tera ho an'Andriamanitra mpamonjy tokana. Aleluia. Miderany Jehova ary fanaiko. Iderany Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Amen. Izany tenin'Andriamanitra. Matotsika senao mbola velonaina tahaka izao tsika senao natsoan'Andriamanitra idera sy ankalaza anazy eto androany asandrato ny feo antsika, sokafo ny vavantsika, tovy le vokatry ny fotsika ny vavaka fa eto Andriamanitra izay Andriamanitra lehibe indrindra dia asandrato ary ny feo antsika tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotranao izay ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Mankalaza anao izay satria tsara ianao Andriamanitra, mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Misaotranao izay Andriamanitra raha mbola velonaina, menao tombontsoa, menao tombonandro izay afaka mbola manompo anao Andriamanitra dia misaotranao izay. Fotoana tahaka izao dia tena hoe fotoana anao Andriamanitra ka isaoranay lehibe, fiantsonao anay tsiraray avy hivory tahaka izao amin'ny anaranao dia isaoranay anao zany Andriamanitra satria ianao niantony izao fotoana izao. Misaotranao zay Andriamanitra satria ianao niaro anay tao anatin'iny tontolo andro iny na matsy anay ianao, na me hery tanjaka fahasalamana na fanay na vitan'izany tontolo andro izany ianao Andriamanitra dia makasitraka anao izay. Dera laza voninahitra dia ho anao rery satria tsara ny fiainanay loatra ianao Andriamanitra. Dada dia raha anao izao fotoana izao izay tsy mahefa ninina izay ary tsy anay izao fotoana izao fa anao izao Andriamanitra mangataka amin'ny fanahy masonao tena hiasa malalaka ao anaty izao fotoana izao mangataka amin'ny fitarian'ny fanahy masonao mahery vaika, mangataka amin'ny fanatrianao mahery vaika, mangataka fahafenona mahery vaika avy aminao izay fanahy masina tena meno anay tsiraray avy eto androany. Tsy tahaka izay nidiranay eto ny voanay fa mivoaka eto izay miaraka amin'ny fiadana, miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha ianao miasa fanahy masina tsisy masakana izay fomba fiasanao ataovy ny asanao tsara dia tarito izay mamesehatra malalaka anao izay fanahy masina eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny hery izay nomenao anay eto androany, afaka manatona anao zay Andriamanitra. Hozy ny teninao Andriamanitra, na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia ho fitsinao tahaka ny oram-panala izany. Ka eto androany Dada, fona aminao izay, na zavatra nataonay, na fomba fiteninay, na fomba fijerinay, na fomba fihetsika, ninona na nalehan'ny tongotray Andriamanitra, na misy amin'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fona aminao zay Andriamanitra. Maro zavatra mety ataonay Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ianao amindra fo aminay tsiraray avy, ianao amela anay tsiraray avy, ianao anadio anay tsiraray avy amin'ilay ranao Jesosy Kristy, ary izay tsiraray avy dia ho vita fihavanana aminao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ny teny fikasana sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainao eloka dia izay tsiraray avy eto izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atolotray ny tenanay ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra, anjakaony amin'ny fiainana iray manontolo, ary izay dia vonanompo anao hatrany hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada androany raha mivory tahaka izao izay dia fantatra efa tsy faly ny fahavalo, tsy tiany izao fotoana izao izay ionanay aminao Andriamanitra, ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa ny hery ny fahefana nomenao anay Andriamanitra, dia rava ny asan'ny fahavalo rehetra ny ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, rava ny asan'ny fahavalo rehetra ny anatin'ny fonay saina ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay manohatra n'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandraty ianao ray eo dia ka voninahitra ny seho eto, fa ny asan'ny fahavalo kosa dia any amin'ny fary mirehatra afo, tsy manana anjara toerana ny ao anatin'izao fotoana izao sy amin'ny fiainanay tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao ny anatrika fenao izao fotoana izao Andriamanitra, ary voninahitra ny seho ny ao anatin'izao fotoana izao. Mideranao izay ary mankalaza ny anaranao izay satria mendrika ianao Andriamanitra, fiarovana magaga ho anjarany tsiraray avy ny rahan'i Jesosy Kristy andrakotra n'izao fotoana izao sy ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, andaontsika hideran'Andriamanitra satria mendrika ny derany Andriamantsika, mendrika ny laza izy. Asandrato ny feo atsika, asandrato ny tanatsika, andaontsika hideranazy amin'ny alalan'ity hira ity, andao ary tompoko. Ny anaranao Jesosy masandatra, ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny aja ambony indrindra, ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka amboniny seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra ho mendrika deraina mandrakizay ny anaranao, mendrika ho deraina mandrakizay ny voninahitra, tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. An'izay idera dia mendrika idera sy mihaja, sandratra intananay ho anao, mba ho voninahitra.
tsisy toanao Andriamanitra omendrika ny dera mandrakizay ianao araha sandratra izao iro zao hiderana ianao mendrika ny dera iro amin'ny finao rehetra zany ito zany asandrato ny tananao mendrika ny dera sanatay ni tananay wanao nai chao magagatsara nao sisimitu vyamina ilaza eo mivavatsika hoe Andriamanitra tsy misy toanao Andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao tsy misy azo arina aminao Alleluia, tsara ny Andriamantsika mino fa niraisin'Andriamanitra ny fiderana sy fankalazana izay nataontsika teo mino fa hoemboka manitra akasitrahana zany ho akasitrahantsika sanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 1:20 itsika fiantsoana izao rehetra izao isotra n'Andriamanitra noho nataony ho amin'ny mpanompony ho ampiventira tononkirany salamo miobi an'Andriamanitra ary tany rehetra mankalaza voninahitry ny anarany omeo voninahitra izy ho fiderana azy lazao amin'ny Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao ny fahalebiazan'ny herinao no ikizan'ny fahavalonao anao ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka kalaza anao eny ankalaza ny anaranao izy avika jereo ny asan'Andriamanitra matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Amen. Na tsara ny Andriamantsika mendrika hoderaina izy mendrika kalazana ndao tsika isotra n'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika sanao tsaroa fa rehefa misotra n'Andriamanitra tsika sanao izy manokatra ny lanitra mandrotsaka fitahina manana ampiampy ho antsika sanao manao ny asa magaga izy rehefa mahay makasitraka ny zavatra izay nataontsika mino fa manana antony be da be tsika sanao isaorana n'Andriamanitra mety narary teto ianao dia nandray fanasitranana ianao eny mety nitsabo ny dokotera fitaovana ihany rehefa any amin'Andriamanitra misy fahasalamana mety nanana olana ianao teto dia nangataka tamin'Andriamanitra ianao dia nameva olana ho anao Andriamanitra tsy fantatro ina zavatra nilalovanao teto androany fa androany andao tsika ankalaza n'Andriamanitra andao tsika isotra anazy satria matahotra magaga loatra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona sokafo ny fonao ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tena atovy vokatry ny fonao mihitsiny satria eto izy amin'izao fotoana izao raha misy rona telo mivory ozy izy dia ampovoany miaino atsika sanao Andriamanitra dia mino fa ho ankasitrahany zavatra ho ataontsika sanao dia asandrato ary feo atsika
raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tena magaga tena mahatalanjona zavatra ataonao amin'ny zanak'olombelona Andriamanitra na dia io rivotra iainanay io ary Andriamanitra dia tena magaga ny nanaovanao an'izany na dia izay mbola afaka mamindra afaka mandeha mihetsika daholo ny vatanay dia tena magaga izany Andriamanitra ka tena hoe asanao zany dia misaotra anao izay maro zavatra nataonao tamin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra niaro anay ianao namonjy anay ianao namatsy anay ianao tsy hoe tonga ho azy ny hoe andeha ny antsena izay dia mividy vary dia mandeha ho azy zany fa misy ianao Andriamanitra miasa ambadika zany dia makasitraka anao zay amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra mety misy marary teto androany Andriamanitra nampiasa an'ireny dokotera ireny ianao nefa any aminao misy fahasalamana dia ianao nanome fahasalamana ho anazy Andriamanitra dia makasitraka ary makalaza ny anaranao masina indrindra izay mety misy olona teto manana olana Andriamanitra dia nitodika tany aminao izy dia ianao nanome vahaolana ho anazy misaotra satria Andriamanitra tena mpamaholana ianao makasitraka anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mety misy olona teto nanokatra projet ianao nanao lalana ho anazy Andriamanitra ary nandrotsaka fitahiana manana ampiampy ho anazy ianao dia makasitraka anao izay Andriamanitra maro ny teny izay nalefanao tamin'ny fiainanay Andriamanitra namonjenao anay nitahiana ho anay tsiraray avy dia makasitraka anao zay satria avy aminao daholo ireny Andriamanitra ny teninao dia teny fiainana nomenao zany mba hiainanay Andriamanitra isanandro tsy very izay raha tsy miaina amin'ny teninao maraina izay dia miaina amin'ny famindraponao hariva izay dia miaina amin'ny famindraponao isanandro izay dia miaina amin'ny famindraponao dia makasitraka anao zay satria lehibe zany famindraponao zany Andriamanitra tombontsoa lehibe zany mbola omenao anay zany Andriamanitra ka mankalaza manandratra manome voninahitra ny anaranao zay satria tsara sady mpanao ny tsara amin'ny fiainanay ianao misaotra indrindra raha eo amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy aleluia amen. Aleluia tsara ny Andriamantsika minao fa nakasitran'Andriamanitra fisaorana izay nataontsika senao teo ary minao fa niraisin'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao ozy izy ny ten'Andriamanitra Matthieu 5:2 manao hoe mankanesa ty ampika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsaharana amen zany ten'Andriamanitra vonina venao amin'izao fotoana izao anatona an'Andriamanitra vonina venao amin'izao fotoana izao hitondra andreo eta mavesatra anareo eo anatrehan'Andriamanitra izao izy anome anareo fitsaharana zany ten'Andriamanitra eto zany Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao na inona zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao eto eo anatrehan'Andriamanitra zany marary venao eto androany dia kapoka tamin'i Jesosy Kristy fanasitrananao fa manatona an'Andriamanitra manana olana venao izy anome fitsaharana ozy izy ny ten'Andriamanitra tafalatsaka ao anatin'ny fahotana venao tafalatsaka ao anatin'ny hoe fahaverezan-kevitra venao tafalatsaka ao anatin'ny hoe tapidalaka le venao zany ten'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko vonina izy androany hiaino atsika senao vonina izy ame fitsaharana ho atsika senao tenena aminazy ambarao aminazy izy le raitsika le dadantsika le atsotsika hoe abaray eo eto izy amin'izao fotoana izao asandrato ny feo atsika dia tonony any aminao any zay zavatra mety mahazo anao fa izy ny anokatra ny lanitra anome zavatsoa ho amin'ny fiainantsika senao anao zavatra tsara anome fitsaharana ame fiadanana ao anatin'ny fotsika senao dia asandrato ary ny feo atsika raha eo amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra amin'izany teninao zany ary tena hoe misaotra anao zay satria tombontsoa lehibe ny ahafahanay mbola manatona anao Andriamanitra araka ny teninao hoe makanesa aty amika anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa ianao no ame fitsaharana ho anay tsiraray avy dia tonga eto anatrehanao zay Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria fantatray amin'ny fitoerana rehetra izay antsoinay ny anaranao dia eo ianao Andriamanitra ka eto ianao amin'izao fotoana izao na zavatra lalovany tsiraray avy eto androany antsony ny anaranao Andriamanitra raha marary izy dia kapoka taminao Jesosy Kristy ho fanasitranana anazy misy ny olona izay narary firy taona tao anaty baiboly misy maty izay natsanganao
dia ianao Andriamanitra mbola tsy miova ny herinao maly an'io ary mandrakizay amin'ny fanasitranana mahery vaika ho an'io olona marary io ianao Andriamanitra. Ninona izay lalovany Andriamanitra dia ianao hiditra nitsehatra ao anatin'izany. Raha manana olana izy eto ianao amin'ny fitsarana ho anazy, ianao amin'ny fiadanana ho anazy, ianao amin'ny vahaolana ho anazy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Raha manana ady any amin'ny tribonaly izy dia ianao hiditra nitsehatra ao anatin'izany hivoaka mpandresy izy, hifaly avanja izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eto misy olona manana olana ara-tokantrano ka mety hoe tena mavesatra aminazy zany Andriamanitra, ianao amin'ny fitsarana, amin'ny fiadanana ho an'izany tokantrano zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha misy olona tapidalaka le tsy mahita lalaka ombana intsony izy, tsy manan-tsakafo izy, tsy fantatra ina zavatra mahazo anazy Andriamanitra, fa manatona anao zay amin'izao fotoana izao ianao le Andriamanitra tompony tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy dia ianao ny anatanteraka amin'ny plananao tsara indrindra ho an'izany olo zany eto androany. Ianao any Andriamanitra amin'ny fiadanana ho an'ny tsirairay avy, ianao ampisahatra ny tafio-drivotra misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra ray satria tsara ianao sady mpanatanteraka ianao ary ny teninao milaza Andriamanitra. Raha mbola misy koa farany tsofoana ny fanantenanay ary tsofoana ny fanantenanay arak'izany teninao zany Andriamanitra hoe ianao ny amin'ny fitsarana anay dia makasitraka indrindra Dada. Tera laza voninahitra dia ho anao rery any ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rahan'i Jesosy Kristy andrakotra izany vavaka izany. Tsy misy any tanany ratsy fanahy kasika izany tsirairay avy, tsy misy any masony ratsy fanahy hita ny tsirairay avy, fa tena hoe andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra raha eo. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamanitsika. Alohany andrenesantsika ten'Andriamanitra foy dia andoantsika tena angataka fahafenoana avy amin'ny fanahy masina. Tsoa mihitsy izy avy fanahy masina mameno eto ianao androany. Raha vonina ianao na mangeta eto ianao Andriamanitra nrotsaka an'izany ositra vaovao zany ao amin'ny fiainanao androany. Miandrandray ianao mila antsika tena hoe feno ny herin'Andriamanitra, mandray ny tenin'Andriamanitra, tonga fiainana ao antsika ny tenin'Andriamanitra dia andao ary tompoko. Avy fanahy masino mameno ahy, mila niosotra ao avy amikery. Fanahy o tiako ianao, babonao ny foko, ary isan'andro itombo amin'ny fitiavanao. Ikasika ny fonao, ny fiainako an-tananao, sy tomianilanao aho, atsapa ery vaovao, tsisy toy ilay toerana, ifanatry tafiterana, ny fanahy sy
Aleluia, tsara ny Andriamantsika. Mino fa eto Andriamanitra ary fanahy masina dia nameno antsika sy ianao atao anatin'iny ira iny. Andriamanitra dia Andriamanitra magaga izy a. Andriamanitra tsara indrindra izy a. Ny tsara indrindra dia nofenony amin'ny fiainantsika sy ianao. Alohan'ny andrenesantsika foy ny tena Andriamanitra dia andeontsika hivavaka tena fanahy masina hiasa malalaka ao anatin'izany. Tsisy na iza ho hita eto afa tena hoe voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra miresaka amintsika, izany no hitantsika ny ao anatin'izao fotoana izao. Akopio masonao a, izany hoe masonao maha-olombelona anao izany, fa tena sokafo mihitsy ny masonao ara-panahy ahitanao ny voninahitra Andriamanitra. Dia asan-drato ary feo antsika mivavay ianao, miandrandray ianao kasika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay a. Misaotra satria tombontsoa lehibe Andriamanitra mbola omenao anay. Andrenesanay ny teninao a. Ianao ilay Andriamanitra izay miteny aminay, Andriamanitra izay tia anay tsy miova amin'ny fiainanay a. Dia mankasitraka anao izay Andriamanitra. Fanahy masina tsapanay fa izay tsy mahay fa ninina ary fantatray fa tsisy vitanay na dia kely raha tsy eto ianao a. Dia ka fanahy masinao tena hitarika anao anatin'izao fotoana izay tenenanao izao Andriamanitra. Tsy izany ho hita fa ianao no hitan'ny olona tsiraray avy Andriamanitra. Voninahitra ao ny seho eto Andriamanitra. Ary ny tsiraray avy na zana izay manaraka an'izao fotoana izao dia tena feno fanahy masinao Andriamanitra. Tena hoe zava-magaga ho amin'ny fiainanay ny teninao Andriamanitra, ka hiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitenena Andriamanitra ary ho tsay aminay tsirairay avy ny herin'ny fanahy masinao. Ho tonga fiainana ho anay ny teninao, hitondra fiovana amin'ny fiainanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika sady mpanao ny tsara izy. Ty volana février ty moa dia natao hoe volan'ny fahazotoana. Mino fa raha inotsika izany ten'Andriamanitra izany dia hanome fahazotoana mahagaga ho antsika sy ianao Andriamanitra ny ao anatin'izany hoe volan'ny fahazotoana izany. Eny dia manomboka raha manomboka vao izao azy ianao, mety hoe manaraka izao fotoam-bavaka izao ka mandre an'izany dia tena hoe hisy fahazotoana mahagaga hiditra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nalefa n'Andriamanitra ny teniny tamin'ny alalan'ny mpanompony izay teny faminaniana ho an'ity volana ity hoe volan'ny fahazotoana. Hozy izy ny ten'Andriamanitra ny teniny tsy miverina ny aminy raha tsy efa nahatanteraka izay nampandrany azy. Dia mino fa ny tenin'Andriamanitra izany hoe volan'ny fahazotoana izany dia vavolombelona ho amin'ny fiainantsika sy ianao. Ary fahazotoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolany any dia mampanankarena. Rehefa mazoto izany tsika dia manan-karena, tsy miravoravo tanana fa mazoto tsika amin'ny zavatra rehetra. Androany dia teny amin'ny fiainantsika sy ianao Andriamanitra mazoto amin'ny tsara, mazoto manao zavatra tsara, fa dia tena ho hitantsika voninahitra Andriamanitra. Rehefa mazoto amin'izay tsara itsika, tsaro fa tsisy fahavalo afaka mikasika amin'ny fiainantsika sy ianao izany, tsisy ratsy afaka iseho amin'ny fiainantsika sy ianao izany ka hoe hitoetra fa mandalo fotsiny izany fa fahatsaran'Andriamanitra miseho rehefa tsika mazoto amin'izay tsara. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara izy Andriamanitra mpanao tsara izy. Tsaro fa ny fahavalo dia voly dia tsy tia an'izany hoe fahatsarana izany. Ohatra hoe izany fahatsarana izany zao ianao mifankatia amin'ny mpiravavy, amin'ny mpianadahy, amin'ny olona rehetra mihavana ianao mifankatia ianao. Tsaro fa ny fahavalo dia tsy faly amin'izany ohatra ianao manampy olona zavatra tsara izany dia tsaro fa ny fahavalo dia tsy faly amin'izany. Nefa ianao dia mahazo tombontsoa lehibe amin'Andriamanitra rehefa manao an'izany. Ohatra ianao manampy ny kamboty sy ny malahelo tsy faly amin'izany any fahavalo dia voly tsy faly amin'izany. Fa nefa tsika raha manatanteraka an'izany dia Andriamanitra manokatra ny lanitra ho antsika sy ianao. Izy mandrotsaka fitahiana, manana ampoampo ho antsika sy ianao. Mila mazoto amin'izay tsara antsika sy ianao satria Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara izy. Hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany
Petera voalohany toko 7:7 manao hoe ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo zany tenin'Andriamanitra. Tsaroa fa tsisy ozy izy ny tenin'Andriamanitra afaka manao ratsy amintsika raha mazoto amin'izay tsara itsika. Tsara indrindra dia tsika mihavana amin'Andriamanitra. Tsara indrindra dia tsika miray amin'Andriamanitra. Tsara indrindra dia tsika mihavana amin'ny olona rehetra. Tsara indrindra dia tsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara indrindra dia tsika makato ny tenin'Andriamanitra. Ny tsara rehetra zay avy amin'Andriamanitra dia zany no ataontsika sy ianao. Dia Andriamanitra zay tsara sady mpanao ny tsara, izy ny anao zavatra tsara indrindra amin'ny fiainantsika sy ianao. Izy ny anakana fahavalo mety handefa zavatra ratsy amin'ny fiainantsika sy ianao. Araka ny teny teo hoe iza ozy izy no anisy ratsy atsika. Tsisy. Raha mino an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika, tsisy na iza afaka anisy ratsy atsika sy ianao raha mazoto. Zany hoe fanaovana ny tsara io koa zany mila fahazotoana, mila mazoto tsika manao ny tsara. Tory ny filazany tsara zany zavatra tsara izany. Apartao ny tenin'Andriamanitra na dia ianao manana Facebook ianao manana tambazotra tserasera ianao afaka mandefa teny ray isan'andro ianao, publienao zany. Maro nge ny olona eto amin'izao tontolo izao ny fiainany partazeny, ny sakafo ny partazeny. Tsy hoe ratsy zany akoriny, fa ny zavatra tena tsara indrindra ty tenin'Andriamanitra ty. Maro ny tenin'Andriamanitra, Genesis jusqu'à Apocalypse, teny maro be afaka publientsika izany zavatra tsara izany, ataovy zany. Tsisy afaka mikasika antsika sy ianao rehefa mazoto amin'izay tsara antsika sy ianao. Mino fa raha etontsika sy ianao androany raha ny tsara ny ataontsika dia hijinja zavatra tsara itsika sy ianao. Ary tenin'Andriamanitra dia nalefa mpanompo ny teto vola ny fahazotoana mazoto amin'ny tsara itsika sy ianao dia hijinja fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino fa izay tenin'Andriamanitra fo izay dia niditra tao anaty fotsika sy ianao ary tonga fiainana ao atsika sy ianao. Mazoto manao tsara fa tsisy afaka hikasikasika atsika sy ianao ny ratsy rehefa mazoto amin'izay tsara isika sy ianao. Amin'izao fotoana izao dia andao hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izany teny fo izany foy fa tena tsara zany tenin'Andriamanitra. Ary tenin'Andriamanitra dia tsara daholo. Raha mazoto amin'izay tsara atsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsisy hikasikasika atsika sy ianao zany ny ratsy. Mivavakantsika mba tena hanana fahazotoana mamaky ny tenin'Andriamanitra, mifandray amin'Andriamanitra, mazoto amin'ny tsara rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny teny dia asan-drato ary feo atsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera mamy voninahitra ny anaranao amin'ny teninao teto androany mankasitraka anao zay foy dia foy ny teninao Andriamanitra. Tena misaotra anao zay satria marina zany raha mazoto amin'ny tsara izay tsisy afaka anao ratsy anay dia mankasitraka anao izay Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mangataka ny fanahy fahazotoana ho anay tsiraray avy eto androany mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fanompoana isan-karazany Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fifandraisana, fifankatiavana amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Dia izany fahazotoana izany hirotsaka amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mazoto amin'izay tsara rehetra tsiraray avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka hijinja fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsisy kasikasika ny tsiraray avy eto ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa mazoto ny tsara manao ny sitrapon'Andriamanitra ny tsiraray avy eto dia mankasitraka indrindra raha eo. Aleluia, amen. Aleluia, tsara ny Andriamanitsika, tena mpanao ny tsara izy. Mino fa nandray lesontsika tao anatin'iny tenin'Andriamanitra foy iny amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka ho an'ity ala ity Andriamanitra hiaro atsika sy ianao sy ny fianakaviantsika manodidina atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha izy miasa izy masakana an'izany torimaso mamy feno fiadanana zany nomeny atsika sy ianao. Tsaroa fa rehefa matoritsika dia fahavalo koa dia mamafy zavatra ratsy amin'ny fiainantsika fa tsy ambinina tsy anapahefana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hisaotra an'Andriamanitra lehibentsika tamin'ny fotoana teto asan-drato ary feo atsika tompoko.
Ray amin'ny anara-maheronao Jesosy misaotranao zay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay raha mbola omenao ty alina ity Andriamanitra ialany nofinay sasatra dia isaoranay ary akasitrahanay amezanay voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra raha tory zay amin'ity andro alina ity Andriamanitra dia mitsangany ianao miaro anay tsiraray avy na karazana loza alefa mifahavalo Andriamanitra dia ianao iaro anay tsiraray avy arovo ny ainay fanahinay vatanay ny mombanay rehetra Andriamanitra dia arovo izay ny ranao Jesosy Kristy andrakotra anay tsiraray avy manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia tena fiarovana magaga ny anjelan'i Jehovah mitoby manodidina ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy planina tsara izay efa drafitra no manao Andriamanitra dia izany no afafinao amin'ny fiainanay tsiraray avy ao anatin'ny torimasonay nofo mamy fahitapity fandresena fifaliana zany ao anatin'ny torimasonay tsiraray avy raha mbola misy andeha hiasa eto Andriamanitra dia omeo hery izy avita tanteraka ny adidy izay sahaniny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arovo ireo fianakavianay na namanay mbola ody eny an-dalana eny Andriamanitra ny anjelinao hitoby manodidina anazy ary ianao nitantana anazy ho tonga soa tsara amin'ny tokantrano izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dada dia misaotra anao zay fanatrehanao mahery vaika teto fitarihan'ny fanahy masinao ny asanao magaga teto dia isaoranay zany Andriamanitra mendrika hoderainy ianao mendrika kalazainy ianao nanomboka dia ianao namarana Andriamanitra dia misaotra anao zay ny asa magaga valim-bavaka dia isaoranay zany Andriamanitra zay rehetra nataonao teto Andriamanitra dia isaoranay zany ary zay mbola ho ataonao ihany koa dada dia isaoranay zany satria efa manomana ny tsara indrindra ho anay tsiraray avy ianao Andriamanitra misaotra amin'ny teny izay nalefanao satria tena mamy aminay zany teninao zany Andriamanitra raha mazoto amin'izay tsara izay izy moa ny afaka nisy ratsy anay Andriamanitra nalefanao zany teny zany Andriamanitra anananay fahazotoana anao ny tsara araka ny sitraponao dia makasitraka indrindra raha eo dia raha laza voninahitra dia ho anao rery any ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fisaoranay Andriamanitra Alleluia amen amen tsara ny Andriamanitsika hitsotranantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy sisiny ten'Andriamanitra hoe hitantsika ny Jehova ka hiaro atsika senao ampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehova ka hamindra fo amintsika senao anandratra ny tavany amintsika senao ny Jehova ka hanome atsika senao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahina zay rehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miavaka ianao satria izany ten'Andriamanitra miavaka izay manompo sy tsy manompo an'Andriamanitra dia tena miavaka ianao fahitapity azy zany anjaranao fijoroana vavolombelona magaga azy zany anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahiny ianao na dia ao anatin'ny torimaso ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ento koa fahasoavana sy famindrapoana naraka antsika senao dia toetrandro lava ao an-trano Jehovah tsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen aminao rery any eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana arakay amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava ao amen makasitraka indrindra tompoko nanaraka ny fotoam-bavaka teto dia tain'Andriamanitra tsika amin'ny manaraka indray veloma daholo tompoko